Salama toko tonga sondray eto amin'ny vaovao tselatry ny 24 FM amin'ny folo raha maraina. Voka-pifidianana avy amin'ny biro fandatsaham-bato 500 tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo nefa tonga tany amin'ny fobeny Voamera mahaleo tena misana fifidianana etsy Alarobio mahalala ady alina raha nambarany soava Andria Marotafika pampakateny ao amin'ny Braontseny fitanana antsoratra natao dika sary ireto voaray ireto ary amoana ny fironam-bokatra eo andalam-pikirakirana ny vokatra avy amin'ny 1,770 sy R1 raha toka efa voakirakira ny 7,770 sy R7 anio alatsinainy ihany koa no andrasana ny fatongavandreo tota-taratasy rehetra avy amin'ny sampana fanisambato miparitaka manirana ny distriky. Milaza ny tsy andefitra manoloana ny fanakorontanana sy ny fiantsiana isan-karazany ary ny fanapareahana vaovao tsy marina mikasika ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny état-major mixte opérationnel national na ny MONAT ny sabotsy teo ny antson'ny mponina mba ho tony sy hanaja ny lalana manan-kery ary tsy ho voarebirebi ny fiantsiana sy ny fandrangitana maro samihafa eny amin'ny tambanjotra tserasera sy ny fiarahamonina araka izany ireo tompon'andraikitra. Nilaza ihany koa izy ireo nandritra ny fionan'ny tampanao gazety fa handray ny andraikiny manoloana ny fandikan-dalàna manohy na ny filaminam-bahoaka sy ny zotra-pifidianana manirana ny nosy. Nanomivana ny fifanenjehana sy ny fifankahalala sy ny fifankahalana ary fampelezana vaovao tsy marina ny fampiasan'ireo kandidata sy atoko politika tsy misy fetra ny tamanjotra tserasera Facebook nandritra ny fampelezan-kevitra raha ny nambaran'ny vovonana mpanara-mason'ny fifidianana safidy tamin'ny sabotsy teo no mariny ihany koa fa nirongatra be loatra ireo fampitam-baovao ho an'ny tombontsoan'ny mpanao politika ka mbola ho lavitra ny atongavana fampitam-baovao miorina amin'ny foto-kevitra mifototra amin'ny maro lafy ny sotoavina ny etika ny rariny ary ny fifandanjana mandritra ny fampelezan-kevitra. Narehitra ho malalady teo amin'ny tokotany ben'ny lapantanana teo Analakely ny afo olimpika nandritra ny hetsika Lucrèce ho fanamarihana ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny lalao olimpika izay atao any Frantsa amin'ny volana Jolay sy Aogositra ho avy izao. Tonga nanatrika izany hetsika izany Arnaud Gilois masovony la Frantsa eto Madagasikara sy ny solitena avy ao amin'ny ministera ary solitenan'ireo mpisehatra maro eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Dia izay ihany koa no mamarana izao flash info amin'ny fiteny malagasy izao.